maraim-baovao fiomboanam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Mandinika soratra masina sika ny salamo fa 7:10 manomboka eo amin'ny andininy fa 7:70 hatramin'ny fa 4:10 no iombonatsika. Salamo fa 7:10 ny andininy fa 7:70 hatramin'ny 4:10. Nitsangana ary anome voninahitra ny tompo isika. Ho ny mpanao salamo, endreny fitiavako ny lalanao, saintsainako mandrakariva zany. Ny didinao mampahendry ahy mihoatra noho ny fahavaloko, satria atao amiko mandrakizay ireny. Endry noho ny mpampianatra rehetra aho, satria ny teny vavolombelonao no fisaintsainako. Endry noho ny antom-panahy aho, satria ny didinao no tandremako. Efa narovako ny tongotro tsy ho amin'ny lalan-dratsy, mba hitandremako ny teninao. Tsy mba miala amin'ny fitsipika aho, fa ianao no mampianatra ahy. Endreny amin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely ato ambavako azy. Ny didinao no nahazoko fahalalana, izany no ankalako ny lalam-pitaka rehetra. Amen. Hivavaka isika. Izao rehetra izao noforonao Andriamanitra dia manome voninahitra anao. Andrindra izay zanak'olombelona, misaotra sy mankasitraka amin'ny deranao. Ndreto izahay olona navotanao, miombona indray ao anatin'izao fotoana izao. Misaotra no fitondranao ny fiainanay, fitantananao ny dianay. Misaotra afaka mifanatrika aminao izahay, ary fantatray fa na dia olombelona rakotry ny fahotana azy izahay, dia indro ianao. Mbola mamangy anay mifamindramponao vaovao, ary manonona famelan-keloka ao anay, tsy raray avy. Aza atao tsintsinona Tompo, ny fotoritory sy mangorakoraka miantoraka aminao. Mangataka ny fanahinao masina izay hitarika anay amin'ny zavatra rehetra hatao eto, na ny hira, na ny vavaka, ary indrindra ny famakiana ny soratra masina sy ny fiaraha-mandinika ny amin'izany. Ampitomboy Tompo ny finoanay, ny fanoratenanay, ary ny fahatakaranay fa Andriamanitra manapaka amin'ny fahefanao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Kolosianina toko voalohany ny andininy fa 5:20 hatramin'ny fa 20. Kolosianina toko voalohany andininy fa 5:20 hatramin'ny fa 20. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo ny teny. Izy no endrika Andriamanitra tsy hita, mila matota alohan'izao zavatra rehetra izao, fa tao aminy narina ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no narina ny zavatra rehetra, sady ho azy zany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Ary izy ny lohan'ny tena, dia ny fiangonana, izy ny voalohany, dia ny lamatota amin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny iray ho ao aminy no hitoerany fahafenona rehetra, sady izy no nampihavan'ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazofijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy ho izao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany, na ny any an-danitra. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo, ny fitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina no antoka havitanay izao fiaraha-mandinika soratra masina izao. Koa ataovy ampy mizara ho anay ny fanahinao, hanapaka amin'ny fahefanao ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary araky ny efa retsika teo, ny anjara vaky tenitsika dia ny Kolosianina toko voalohany andininy fa 5:20 hatramin'ny fa 20. Boky ny Kolosianina no nitondranantsika. Tena efa nataoko fohy kely tsisa ny fitariatena satria any aminareo ny be dia be.
afaka manome ohatra ve ianao iny izay fampianarana ny voizina atao Kolosia izay ohatra hoe ny mahatana ny sain'ny jiosy zay izy raha any amin'ny tontolon'ny jentilisa ny romana sy ny grika ny teneninao fa eo amin'ilay tontolon'ny jiosy inona no nahatana koa ny fieveran'ny jiosy kristianina atao Kolosia inona ny voiziny tao anisan'ny fampianarana ny voizin'ny jiosy kristianina ny fanaovanao zava-dehibe ny anjely tao Kolosia dia jereo any amin'ny epistily nosoratanao any Hebreo fa anisan'ny ampitahena amin'ny Kristy hitondrana ny fampianarana anitsan'izany ny anjely hoe fampitahana ny Kristy sy ny anjely satria zava-dehibe teo amin'ny jiosy izany inona koa epistily ny fifatorana averenkely hoe izavy ireo epistily ny fifatorana tsy mahazo miteny tory ianao rehefa avy eo Efesiana Kolosiana Filipiana Filemona Filipiana Filemona mba efa zany dia mora tadidy Efesiana Kolosiana Filemona ary Filipiana zao aloha jerentsika ny filahatra ireo boky reto atao anatin'ny baiboly Efesiana Filipiana Kolosiana dia inona Filemona zay farany zany ve aiza ho aiza ny Filemona efa hoe tsy mahazo miteny eny ary Efesiana Filipiana Kolosiana ary Filemona inona mampiavaka ny Filemona tokana tsisy afa-tsy toko anankiray raha miteny hoe Filemona andininy fahaefatra dia aza mikorotana ary fiangonana satria tsisy toko toko fahafiry ankoatran'izay inona koa no azontsika resana momba ny bokin'ny Kolosiana epistily ny fifatorana izy epistily fanitsiana na fanoheran'ireo fampianaran-diso avy amin'ny firenena jentilisa romana sy grika ary avy amin'ireo jiosy tonga kristiana inona koa toerana nanoratana taona nanoratana zany tsy efa lanytsenjero otra mikepoka voanjo ririnina taiziziny soratana oviana ny nanoratana azy iza ny nanoratra aiza ny etantsika an'izay ao amin'ny taratasy ve eo amin'ny fiandohan'ny epistily Kolosiana toko voalohany andininy voalohany fa mavesa-danja foana moa fiteny olona hoe Paul nanoratra fa raha ny filazany dia mamangy ny fiangonana Paoly sy Timoty iza ny nanorina ny fiangonana tao Kolosia ao amin'ny toko voalohany atantsika an'izany Paul ve sa Timoty sa apôstôly hafa sa Epafra no nanorina ny fiangonana izany hoe namakilay tao Kolosia efa voalaza ny namantsika teo ny antony nanoratana hanamafisana orana ny finoan'ny fiangonana manoloana ireo fampianaran-diso ary amin'izay anjara mofinaina manoloana antsika dia ampianarana indrindra fa Kristy no ambony ny zavatra rehetra voalohany amin'ny zavatra rehetra lohany amin'ny zavatra rehetra raha mpifananjoana amin'ny lohahevitry ny perikopa moa dia hoe izy no tompony fahefana rehetra verimberina ao anatin'ny perikopa manoloana antsika no hoe izy rehetra sy ny hoe izy manondro an'i Kristy sy ny rehetra manondro an'izao tontolo izao zany ny antony irafana 420 nanomboana ny fanompoam-pivavahana zao tsika anatombotra kely ny texte
hojerentsika arak'izany hoe inona moa ireo teny manandanja na koa miverimberina atao anatin'ity texte ity. Efa mandinika ny Baiboly isika. Ny atao hoe teny manandanja dia ireo teny azo ambara hoe mampiavaka ny Baiboly. Lazaina koa hoe voambolana teolojika. Ny manandanja koa anatin'ny texte anankiray dia izay hita fa miverimberina. Ireo dia anisany hoe manandanja. Voalohany ary ahitantsika atiny hoe endrik'Andriamanitra. Aiza ho aiza ao amin'ny Baiboly no ahitantsika ny voambolana hoe endrik'Andriamanitra na mifanakaikikaiky amin'izany. Dia isika amorona olona tahaka ny endritsika. Fa eto amin'ity soratra masina ity dia lazaina hoe izy no endrik'Andriamanitra tsy hita. Ahoana hoe ny soratra masina? Ny lamatoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Io zany tsy ilay hoe izy no endrik'Andriamanitra hoe ohatrohatran'izao fa raha makany amin'ny soratra masina indray isika ny filazantsara kanjaona dia hoe izay mahita dia mahita ny ray hoy ny Tompo. Fomba nisehoan'Andriamanitra i Jesosy Kristy. Tsy nahita an'Andriamanitra isika fa izy tonga nofo tao amin'ny Kristy no ahitantsika an'Andriamanitra. Ireo niara-nira tamin'i Jesosy dia nisehoan'Andriamanitra tamin'ny endrika nofo tao amin'ny Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao. Ahoana nisehoan'Andriamanitra amintsika? Ahoana nisehoan'Andriamanitra amintsika? Amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny fanahy masina, ny alalan'ny inona koa? Amin'ny alalan'ny teny, ny soratra masina. Miseho Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'ny teny. Fa eto izy dia mampianatra ny mpanoratra hoe izany Jesosy zany dia endrik'Andriamanitra tsy hitantsika Andriamanitra fa izy no niseho manoloana ny fiangonana, manoloana ny fiarahamonina tamin'ny andron'ny Jiosy ho fanehoana an'Andriamanitra. Fa hitantsika eto koa ny hoe lahy matoa. Ino atao hoe lahy matoa? Lahy teraka voalohany ao amin'ny Baiboly dia manandanja ny atao hoe lahy matoa. Inona ny lanjan'ny lahy matoa ao amin'ny Baiboly? Fahefana sy toerana ambony. Na firenena misy atsika satria manandanja zany hoe izy ny lahy matoa. Raha mbola misy vavy matoa ao, iza ihany no omena lanja aloha? Ny lahy matoa aloha omena lanja. Inona ny tenin'ny lahy matoa? Inona ny tenin'ny dadatoa? Taranaka rehetra ty aoriana. Inona ny teniny? Dia manandanja izay. Izy no fanitrarana ny tanàna aoloka mandimby ray tsy satry fa tsy hoe nisy vavy matoa dia nisy vavy dia izay voalahy. Ireo aloha dingantsika fa ao amin'ny lahy foana ihany aloha ny fahefana no mipetraka. Izay ilay hitantsika taratra ao amin'ny soratra masina koa ny fanomezan-danja ny lahy matoa. Ka raha miteny ny soratra masina hoe lahy matoa talohan'izao zavatra rehetra izao dia mametraka sady ny fiambon'iny Jesosy sy ny fahefany amin'ny zavatra rehetra zany. Inona koa no mbola azo ambara ao? Noforonina tamin'ny alalany ny zavatra rehetra. Ao amin'ny ohabolana fahavalo dia misy hoe ilay fahendrena dia mpitamarika mahay fonotsim-bola na oriny izao tontolo izao dia mpitamarika teo anilany ao hoy ny fanambarana ao amin'ny ohabolana fahavalo. Eto ny soratra masina dia manao hoe noforonina tamin'ny alalany ny zavatra rehetra. Zany hoe ampinan'ilay hoe talohan'izao zavatra rehetra izao, zany hoe izy zany no mpamorona. Raha miteny hoe mpamorona dia ndeha isika handehandeha kely any amin'ny resaka taozavatra. Rehefa misy olakolana any amin'ny famoronana dia mitsangana ny
tiaron-jony mpamorona maninona anazy io ananany fahefana tsy azo atao ny manamaro isa CD amin'ny iran'ny olona anankiray ka andeha amidy ery anananina ery ananana fahefana ny zavatra noforonina mbola manamafy koa zany fa ny tompo dia manana fahefana amin'ny zavatra rehetra noforonina tamin'ny alalany ny zavatra rehetra tsy isan'ny zavatra noforonina izy fa noforonina tamin'ny alalany ny zavatra rehetra satria izy mpamorona dia nanany fahefana ny zavatra noforonina mampivoatra koa ny fahefan'Andriamanitra zany fahefan'i Jesosy Kristy zany ny filazana fa talohan'ny zavatra rehetra izy ambony lamatoa amin'ny zavatra rehetra talohan'ny zavatra rehetra ary noforonina tamin'ny alalany ny zavatra rehetra ao aminy no iraisan'ny zavatra rehetra ity misy zavatra anankiray dia mifandroy amin'iny avokoa ny zavatra rehetra rehefa tapaka ny loharan'ny herinaratra any ananinaninany dia maninona maty daholo ny jiro dia mioraka amin'ny fokon'olona ao amin'ny antonany zavatra rehetra zany hoe rehefa tsy eo izy miraraka daholo ny zavatra rehetra ao aminy no iraisan'ny zavatra rehetra rehefa tsy eo izy dia mivavah daholo ny zavatra rehetra fahefana zany mampandeha na tsy mampandeha an'io zavatra rehetra io ny mampiainana mampiodina ny zavatra rehetra dia fahefan'i Kristy lohany afatao hoe lamatoa inona indray ny andraikitry ny loha ao amin'ny firafitry ny vatantsika rehefa tsy metsika ny atidoha dia maninona daholo koa tsisy fisainana tsisy fihetsika tsisy tampona daholo ny domy rehefa tsy eo zany Kristy dia maninona mirotsaka daholo tsisy dikany rehetrarehetra mbola manambara koa ny fahefan'i Kristy ny voambolana hoe loha fa enina fampihavanana eny amin'ny faraparana eny hoy ny soratra masina izy no nampihavanany zavatra rehetra aminy ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana naovan'ny fampihavanana eny izy ho izao ny fampihavanana izany na ny etỳ ambonin'ny tany na ny any an-danitra sady voambolana manandanjy io no voambolana miverimberina fampihavanana tena voambolana ara-baiboly no hoe fampihavanana eto izy hitantsika eo amin'ny andininy anankiray raha ny foto-teny dia miverina intelo fa ny hoe fampihavanana dia niverina indroa izy no nampihavanana ny zavatra rehetra aminy raha ny teo amin'ny hazo fijaliana naovan'ny fampihavanana izy ho izao no fampihavanana manandanja sady miverimberina tena misy hevitra tiana mafisina zany ao anatin'io fa sady efa voambolana biblika izy mbola averimberina ihany izany inona ny hevitra izay zava-dehibe ny fampatsahivany mpanoratra ny asa fampihavanana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ilazana koa fa ny fahefana afaka hampihavana de Kristy ihany misy médiateur hafa fe mihoatra no Kristy Kristy no fahefana mampihavana tamin'ny alalan'ny nandatsahan'ny rany teo amin'ny hazo fijaliana raha toka misy raorao eo amin'ny fihavanana izao ihany Kristy no manana fahefana hampihavana ekeo ny fahefana mampihavana rehefa makeo mipotsitry ny hazo fijalian'i Kristy ny tsirairay dia tsy teny mihitsy hoe zany marina na izy ny diso fa samy mandray ny fahamarinana ao amin'ny Kristy zany hoe samy manaiky ho hamarin'ny Kristy dia tonga ho azy ny fampihavanana
eny ary ndeha isika hijery ny teniny verimberina. Verimberinao a hoe rehetra izy ao aminy tamin'ny alalany ho azy izay nitsipihana tery amin'ny andininy faharoapolo efa nilazaina tamintsika dia ny hoe fampihavanana. Inona ny tian'izany ampianarina dia tokana ihany ity anjara mofinaintsika ity dia tena mametraka ny maizy azy any Kristy tompony fahefana rehetra amin'ny zavatra rehetra dia izy no manapaka amin'ny zavatra rehetra. Jereo tsara fa ny zavatra rehetra sy ny izy amin'ny fiverimberenana dia mifandanja ao ny rehetra, zavatra rehetra sy ny filazana hoe izy manondro any Kristy. Ny fanamariana fisian'ny soramandry amin'ny andininy fahasivy-ambin'ny-folo indrindra ny faharoapolo iverenan'ny teny hoe fampihavanana. Nahoana no atao soramandry? Ireo soramandry ireo amin'ny andininy fahasivy-ambin'ny-folo dia hoe sitraky ny ray ho ao aminy ny ray soramandry. Ery amin'ny andininy faharoapolo dia hoe izy ho izao no fampihavanana izany. Inona ny hevitra ireny soramandry any anatin'ny teksta ao amin'ny baiboly ireny? Izy io dia tsy teksta nalaina avy ao amin'ny loharano, izany hoe tao amin'ny teny fototra, fa teo amin'ny fandikana ny baiboly, ny mpandika teny dia nametraka nareo voambolan'ireo mba ho fahazahoana kokoa ny teksta. Raha mijery ny teksta fototra zany sika, izany hoe ho an'ny filazantsara dia ny teny grika, dia tsy hitantsika miverinao ny hoe fampihavanana eo amin'ny andininy faharoapolo ny fiverenana farany, fa ahazahoana kokoa mametraka dika teny mampahazava ny teksta no antony namerena ny mpandika teny amin'ny alalan'ny soramandry io teny io na ireo teny vitsivitsy ireo. Saky ny mahita soramandry eny anelanelany teksta eo amin'ny baiboly zany sika dia ahafantatra avy hatrany fa napetraka io araka ny mpandika teny mba azahoana bebe kokoa ny dika teny. Tsy andratra ny finoantsika izany fa ampitombona koa ny hevitry ny teny ka azahoana izay tiany teny ambara. Izay zany raha lazaina tao hoe miverina intelo hoe fihavanana, fampihavanana. Raha midika teny malagasy izy dia hitantsika miverina, fa amidika teny fototra izy tsy miverina intelo fa ilay indroa ihany. Dia iny moa zany ny tiana ampahafantarantsika hoe maninona no soratra miavaka io, tsy gotika akory fa italika, dia izay no antony fanazavana bebe kokoa avy amin'ny mpandika teny no antony nanaovana an'izy io. Tsy manova ny hevitra ny soratra masina fa manamafy izay tiany olazaina. Dia averina ho isaky ny misy an'ireny anatin'ny teksta dia mahatakatra isika hoe fanamafisakevitra na fanazavana bebe kokoa ny teksta izay. Isika nao fomba ny sekoly alahady. Azonao tsara ve ty teksta ty? Iza no endrika Andriamanitra tsy hita? Tiako aloha milaza aminareo fa marika anankiray daholo ny valitenindreo mitovy daholo hoe na zany izy de daholo na izy anina daholo. Tahoary. Iza no endrika Andriamanitra tsy hita maso? Kristy. Mosesy sa Kristy sa Petera? Kristy. Ny hoe lamatoa eto amin'ity teksta dia midika hoe voaforona voalohany na manatoerana ambony indrindra na zazalahy voalohany. Efa tenenina hoe be daholo ny valiny. Iza no naharian'izao rehetra izao? Ny anjely sa Kristy sa i Adama? Kristy. Indra mitazona izao rehetra izao? Ny lalàna ve sa Kristy sa ny olombelona? Dia hoe ohatran'izay. Iza ny lohan'ny fiangonana? Ny mpitandrina ve sa Kristy sa ny apôstôly? Kristy. Tamin'inona nanaovan'i Kristy fampihavanana? Ny fampianarana ve sa ny rany teo amin'ny hazo fijaliana sa ny fahagagana nataony? Rany teo amin'ny hazo fijaliana.
raha miteny hoe ny fampianarana dia tady io fa raha misy koa mampisaraka antsika fiangonana dia inona io fampianarana io zao ny fampianaran'i Kristy dia ritony anankiray hoe zao ny dikan'io aminay zao ny dikan'io aminay zao ny dikan'io aminay zao ny dikan'io dia iny fa raha saina miantona eo amin'ny Kristy avokoa reny fampianarana fiangonana ireny dia tsy mivakivaky ny fiangonana. Ndao ary sika andiny tena. Raha tena pino ianao, mamarana moa sika ny loha hevitry ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Raha tena pino ianao, arak'ity anjara mofinaina mamarana ny loha hevitry ity, tena hoe ambony ny zavatra rehetra ny tompo, amin'ny mampamorona, amin'ny mahalama-toa, amin'ny iraisan'ny zavatra rehetra azy, efa natolotra ao manontolo eo ambany fahefany ve ny mombanao. Ny fiainam-panahinao, ny asanao, ny hoavinao, ny hoavinao hatraiza natolotra ho azy manontolo. Mandra-pahafaty? Mandra-pahafaty ve? Mandra-pahafaty ve natolotra reo an'i Kristy? Ny mandrakizay no atolotra ny Kristy. Sady efa nomeny antsika nateo santaritsika tenin'izao. Ny fiainanao manontolo, ny mandrakizainao dia atolotra ao an'i Kristy, sady efa nomeny anao raha teo, izany atao hoe fiainana mandrakizay izany. Inona ary ny foto-kevitra atao anatin'ny Kolosiana toko voalohany andininy 10 hatramin'ny 20. Raha fitinina dia ireto. Kristy no endrik'Andriamanitra tsy hita, maneho tanteraka an'Andriamanitra. Kristy no mpamorona ny zavatra rehetra. Lamatoa talohan'ny zavatra rehetra, tao amin'ny nariana ny zavatra rehetra. Inona koa? Kristy no mitahiry sy ny fe izao rehetra izao. Ao aminy no iraisan'ny zavatra rehetra. Kristy no lohan'ny fiangonana. Ifanandrifian'ny hevitry ny Efesiana sy ny Kolosiana izany hoe Kristy lohan'ny fiangonana. Kristy no mpampiavana izao rehetra izao. Tsy hoe mpampiavana olona samy olona ihany fa mpampiavana ny olona amin'ny zava-boary. Tena beba mihitsy sika raha ohatra raha tsy karakara amin'ny voninkazo ao an-tokotanintsika ao. Tsy mihavana aminy izany ianao, tsy karakarainao izy. Reny biby fiompy reny. Mangovita mihitsy hoe tena miady amin'io ve ianao, tena adinonao ve izy? Izy ao an-trano ny sasany tian'ilay saka, ny sasany tsy tia sakanareo io. Zava-boarin'Andriamanitra. Arak'izay efa notenenina tany am-piandohana dia tsarovy ary fa Kristy ilay manapaka amin'ny fahefany no hany mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra. Tsy ny anjely no mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra, tsy ireo fahalalana miafina, tsy ireo filozofia n'izao tontolo izao no fampianarana feno fahendrena, fa miantona ao amin'ny Kristy ny fahendren'Andriamanitra. Araka ny voalazan'ny mpandinika dia azo lazaina hoe anisan'ireo teksta milaza manokana momba ny Kristy ny anjara mofinainantsika. Anampy an'ireo ny Jaona toko voalohany hatramin'ny 7:20, ny Hebreo toko voalohany andininy 1 hatramin'ny 4, ny Filipiana toko 2 andininy 5 hatramin'ny 9. Ilay antsointsika hoe hira ny fanetretena. Filazana momba ny Kristy manokana ny anjara mofinainantsika tamin'ity anio ity, mamaraparana ny hoe manapaka amin'ny fahefan'ny tompo. Laza momba ny Kristy ny Jaona toko voalohany, ny Hebreo toko voalohany, ny Filipiana toko 2, ny amin'ny fanetretena ny indrindra. Dia izay ry havana no azo ny fampizarana tamin'ity fotoana ity.
ahoana ny fahitanareo an'io anjara mofonaina io raha vao namaky nareo tamin'ny lahady fa io moa zany ny epistily tamin'ny lahady. Raha mbola namaky indray sika tamin'ity maraina ity, raha vao namaky sika dia inona ny zavatra tsapantsika tao an-tsaintsika tao? Lanjan'i Kristy. Mora raisina sa sarotra ny raisina ilay texte? Mora tamintsika ve ny nandray an'io texte ohatra hoe mivakitsika Andry Mandela izy dia tonga ve dia azontsika? Ie. Misy fitarihan-teny anankiray namoaka an'izay hevitry ny namantsika izay hoe izy ity dia fanekem-pinoana efa tonoina tamin'ny andron'ny kristianina voalohany, filazana momba ny Kristy. Ao amin'ny fanekem-pinoantsika moa dia manaraka momba n'Andriamanitra ray ny momba ny Kristy, mino an'Andriamanitra ray sy tompo mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tongana tompontsika tak mialohany hoe mino ny fanahy masina. Fa ity ambaran'ny mpanao fitarihan-teny anankiray rehefa nandinika fitarihan-teny vitsivitsy dia izay navoaka namantsika izay mihitsy hoe fanekem-pinoana izay isan'ny tononona tamin'ny fiangonana voalohany ity nampidirina eto amin'ny taratasy nosoratana ho an'ny Kolosianina ity. Inona koa? Ataovy hoe mbola tsy kristianina ianao ka tonga teo anoloan'io texte io dia takatrao ve ilay teny? Sarotra. Anisan'ny sarotra ohatra ny jaona toko voalohany ihany, tamin'ny voalohany teny dia Andriamanitra sisa. Anisan'ny sarotra. Izany hoe tena mifono foto-kevitra ara-baiboly teolojika lalina ity texte manoloana antsika ity. Mbola misy manana olazaina ve isika? Mihetsiketsika eo tsika efa ohatrany tsy misy ninona e. Ohatra hoe mihetsika ihany zany ilay fiangonana nefa tsy Kristy ny lohany dia tsisy dikany akory. Mieritreritra koa zany sika rehefa paralysé fiangonana anankiray dia tokony handinika hoe ao ve ny loha sa tsy ao, sao dia iza ny nataonareo loha? Ny mpitandrina ve sa ny apôstôly? Ny apôstôly tsaratsara ve ny ataonareo loha sa ny inona? Fa Kristy ny loha. Misaotra amin'ny fanamariana hoe traika efa mpiainana hoe izay tokoa ilay izy raha atao fanoharana ny olona anankiray tratry ny aretina fatapahana lalan-drà tany amin'ny loha, dia atao fanoharana izay hoe rehefa tsy eo tokoa zany ny loha, tsy afa-miasa intsony dia latsaka daholo ny rehetrarehetra momba anao. Tsy afaka misaina ve? Dokotera angamba ny afaka manazava an'izany rehefa vovy ny any amin'ny lohan'ny olona dia tena tsy afaka mihodina mihitsy intsony ny fieritreretany, sa mihodina ihany fa paralysé ny tenany dia tsy afa-mihetsika. Zay tena hoe ho antsika tsy afaka hiantsehatra mivantana sika, fa ianareo afaka miantsehatra mivantana dia miazakazaka amin'izany, miezaka mijoro. Fa ny anjaran'ny fiangonana na ny kristiana tsirairay na ny fiangonana manontolo dia ahatsiaro am-bavaka foana. Fikerezanay na hitondra anjara biriky eo amin'ny fiainam-pirenena izany ho an'ny fiangonana, ary mbola amafisina foana hoe misaoran'Andriamanitra mbola mitodika amin'ny fiangonana ny firenena dia hifampaherezana amin'ireo ray aman-dreny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny FFKM moa ny fanonana ny anaran'ny fiangonana ao anatin'izao raharaham-pirenena izao. Tsy maintsy misy foana ny maniratsira, manaratsy, fa eno koa ny fampaherezana. Dia izay moa ny tenenina indrindra amin'ny andron'ny ny tambajotra serasera samihafa teny hoe aza mamaky commentaire atao apetrao amin'ny tompo. Fa raha mamaky commentaire sady lany andro no maninona koa no mety
hosahiranao ianao raisinao le tsikera be dia be nefa anelingelena ny devoly antsika ireny fa raha nisy fampielezana nataonao dia arao vavaka mba hanan-kery iny aza mamaky commentaire koa fa ny commentaire ao efa azo apozina ny fanoherana ny fombana tsy maintsy misy zay dia zay ivavaka losika saoranay ianao tompony fotoana nahafanay ny ombona tamin'izao fandiniana soratra masina izao misaotra fa mampahafantatra anay ny maha izy azan'ny Kristy zanakao ianao tamin'ity anio ity Kristy la endrika ao Andriamanitra la matoa amin'ny zavatra rehetra ianao no lohan'ny famoronana ianao no manetsika ny zavatra rehetra ianao no mampiavana ny zavatra rehetra ho fiainanay ny manaiky ny fahefanao amin'ny famoronana amin'ny fampiavanana amin'ny fanetsihana anay ka ho fantatray fa tsy afaka anao na inona tokoa izahay raha misaraka aminao indreo indray ny tontolo andronay tompo araka ny fandaram-potoana ny tsirairay ianao no hitarika ianao no loha hanetsika anay ianao no hanolo-tsaina sy hanome fahendreny ianao no hanendranay ho ambasadorny fampiavanana mivavaka aminao izahay ho an'ny ankonanay na lavitra na akaiky na izanaiza misy azy ireny tompo aoka hifamatotra aminao mandrakariva ny fiainany ary anaiky anjakanao sy hotapahany fahefanao izy petraka eo ampelantananao ny firenenay ianao tompo mahalala ny hevitra hiveran'izao firenen'izao toan'ny fahendrena avy any ambony eo mikatsika marina ny ampandrosin'ny firenena ny anasoa ny vahoaka eo ambany fiadidiany ary ho anay vahoaka dia mba ho feno fahendrena koa izahay ka hanaja ny fahefana izay misy araka ny fampianarany soratra masina apetraka eo ampelantananao tompon'ny fiangonana amin'ny andraikitra izay ampijoroanao azy ety amin'izao tontolo izao fahazavana sy fanasina mba tsy ho takona ny fahazavanao ary ifandray aminao ilay loharanom-pahazavana mandrakariva ny fiangonana dia mirapiratra eto amin'izao tontolo izao ny vonina hitrao raha eo faly izay anambatra ny vavakay amin'ny nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay n'io ny anina sahaza ao anay ary mamelany erokay tahaka namelanay izay meroka taminay aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raiso ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana hiaro ny tenanareo ny hevitrareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika ny tompo hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy amen ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina